tokoa izay manoloana ny aty amin'ny banque centrale sy hitanay aty moa ny fiafarany fa ny fahitana azy dia tena lava tokoa ary dia anisan'ny faly ny rehetra amin'ny fanatanterahana izay carnaval iarahana amin'ny filohavy tetezamita izay. Mandalo atoriantsika zao ny fikambanam-behivavy avaky zareo amin'ny ministeran'ny mponina eo ihany koa ny komity manohana Andry Mirina Rajoel be miaraka amin'ny banderole mazava ho azy reto platra mandeha andihany voalohany reto any roany dia raha tsy diso ohatra ny mahatazana camion be iny tsy hoe tsy tazana aty alindrina ty tsy moa fa dia mino fa ampiseho hitanareo ihany ny zava-misy any aloha any misy caméra mipetaka any aloha any mbola miandry ny anjarany zany atorinato ny posy ny posy zay mampiavaka manjaka ihany koa satria eto ny tena miasa mafy zany posy zany na ho an'ny mpitsangatsangana io na ho an'ny olona andeha hiasa io ny moto koa zany dia hitanefa fa be izy ny miandry ato diky zany fa mihetsika mahajanga ray manontolo zay ary nafinaritra moa dia hoe tsy niteto ndrivoatra beny ihany izy ty fa nandray anjara daholo ny distrika nandray anjara mavitrika. Miainga ihany ny mpitariposy ahitana ireo mpianatra ihany koa manontrona izao carnaval izao hita eny ambonin'ireny posy ireny miaraka amin'ny reniny moa zany ireo zaza hofirana ao amin'ny hôpitaly Manarapenitra izay misy eo amin'ny dimanjato ny ankizy lahy hofirana ao ataon'ity hôpitaly Manarapenitra izay hotokatana androany ity lava dia lava ihany koa ny filahan'ireo posy araka ny efa voalazany namana madonto fa dia anisany mampiavaka ny tanànany Mahajanga ihany koa ny posy ary dia tena maro izy ireo raha ny ato amin'ny Mahajanga manokana no resahana raha zao fahitantsika zao aloha dia ohatra hoe posy rehetra eto Mahajanga mihitsy veto nefa nefa mbola mety miasa ihany ary fa dia ny tenenina amin'izay koa zany dia maro ny posy izay anisany mampiavaka ny tanànany Mahajanga ihany koa ary nandray anjara tamin'ity carnaval iarahana amin'ny filohan'ny tetezamita ity ihany koa ireto posy ireto. Asa ngamba raha tsara ampatsivina kely hoe ny fandaharam-potoana ariva amin'ny telo misy artista manafana ny lanonana izy avy ireo artiste ireo. Ankoatran'ireo artista eto ravy zanatany Mahajanga zany dia tonga eo ihany koa hiakaty hatreo i Mambe eo ihany koa i Lola i Jean Aimé itsy telo mirahalahy ireo zany mpanakanto izay malaza ary manana ny mampiavaka azy io ny mpanakanto zanakan'ny Mahajanga ary Mambe izay fantatra antsika rehetrarehetra izay Aimé ihany koa avy ato amin'ny faritra Beny izay avy any amin'ny faritra Marvin iny eo ny mpanakanto zanatany raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia ahitana camion izay voaravaka tsara misy ihany koa ny instrument ao anatin'izy io ahitana artista ihany koa mitendry ao anatin'izany rehetrarehetra izany midika fa mandray anjara ihany koa ireo mpanakanto ireo amin'izao carnaval izao ahitana ny mpahira gasy ahitana ihany koa ireo mpanakanto madinika ihany koa andray anjara ao anatin'izay rehetrarehetra izay fa ity ihany koa ny namana TVM avy any Boeny miara-manolotra aminay an'izao. Toy filaharana betsaka ihany koa mbola tonga tsy mitsahatra mihitsy fa tonga amin'ny mponina zany aty amin'ny bara na dia efa mitondra zotra efa lasa aloha ny lohana carnaval nefa mbola bebaba ihany koa mbola tsy tabitra posy zao ny mandeha ravitona zao marakaraka ny posy misy koa ny moto arina amin'ny moto moa zany mbola tsy fantatra zay farany ihany fa dia efa manomboka moa zany ny carnaval ny kipaka vorona ihany koa efa vorondanina ihany koa izy hôtel de ville isarana ny kipanataneta nosena so ihany koa ambotsembina ny technicien mavitrika. Araka ny ahitantsika anazy koa ankoatran'izay ankoatr'izay fahavonona ny mpanao gazety sy ny vahoaka rehetra eto Mahajanga sy ny avy eto amin'ny faritra Boeny Ray Manontolo izay dia raha ny fanamariana dia
hita fa samy manana ny fomba fitaviny avokoa ireo vahoaka izay tonga manatrika izao lanonana izao ho an'ny zaza izay ho forana moa dia efa manana ny fitafiana manokana voatokana ao amin'izany izy ireo fa eo ihany koa ireo mpanao fanatanjahantena isan-tsokajiny dia samy manao fitafiana samy manao fitafiana izay mampiavaka anazy avokoa ny rehetra fa ireo ihany koa ny manao fitafiana fanamiana izay manamarika ny fatra ny aviny avy ihany koa izany hoe zany midika fa zavatra rehetrarehetra ny karazana fomba rehetrarehetra dia afaka tazanina amin'ny alalan'ireny fomba fitafy ny mpanatanteraka ny lanonana izany hoe ny mpanao ny karnaval ireny avokoa izany hoe midika izany fa tena ao anatin'ny havana poto tanteraka ny vahoaka ny mahajanga sy ny faritra boeny ray manontolo amin'izao lanonana fitokanana ny hôpitaly manara-penitra izay natokana eto amin'ny faritra boeny izao izany hoe tsy angambany mino za fa ao anatin'ny fety lehibe mihitsy ny angambany izao ny eto amin'ny faritra boeny akoatra ny fety lehibe hatramin'izay dia tena anisan'ny lehibe angamba ty fety izay ho tanterahana eto androany ity ie raha ny fahitana ny posy moa zany dia misy ny soratra hoe fora zaza faobe dia misy ny laharan'ny posy tsirairay amin'izao fotoana izao dia ny posy aloha ny mbola mandeha fa mbola betsaka ihany koa ny miandry ny moto mbola be da be nefa ny karnaval efa mandroso moramora any aloha any tsika moa zany ny fiandohany fa dia manakaiky ana eto ny posy mitondra ireo zaza ho forana ao amin'ny hôpitaly manara-penitra izay misy eo amin'ny 500 eo ary manao fanamiana mitovy avokoa ireto zazalahy ho forana ao amin'ny hôpitaly manara-penitra reto mbola tsy tapitra ny laharan'ny posy mbola betsaka ny moto miandry mbola andeha anatanteraka izay karnaval izay mbola tsy hita ihany koa ny fiandohan'ny karnaval midika izany fa tena betsaka ny olona amin'ity nanatanteraka ny karnaval ity mbola tsy voaray ato am-pelatananay moa hoe firy no nisan'ny olona nanatrika izay fa mbola hotaterina amintsika eto ihany fa ny zava-misy aty an-toerana no hotaterina mivantana amintsika rehetra any an-tokantrano any araka izay ihany koa dia tsara manamarika amintsika eto fa fokotany 9 eto taptananany Mahajanga dia nandray anjara n'izao karnaval izao ireo fikambanana maro samihafa ny avy ato amin'ny faritra izay ato amin'ny faritra Mahajanga ny Melaka ny faritra Boeny faritra Sofia eto avokoa ahitana solon-tena miatrika izany tsy adino ihany koa ny faritra Betsiboka satria moa saika ny marary avy any amin'ireny faritra ireny ihany koa dia manantona avy aty faritra Mahajanga izany hoe ny hôpitaly eto taptananany Mahajanga fa sainga ny rehetrarehetra ato faritany Mahajanga dia mahazo tombony amin'izao fahazahoana hôpitaly vaovao mahafaly izao mbola tsy tapitra moa ny laharan'ny posy ireo amin'izao fotoana izao izay mitondra ireo ankizy 500 any izay anisany iforiana maimaimpona amin'izao fotokanana izao ankoatrany izay ihany koa dia misy araka ny fanambarateo ireo kilalao maro samihafa ny afomanga amin'ity androany ity izay anisany ampiavaka ity lanonana ity hatreto mbola tsy mienga ihany koa ny moto izay anisany andray anjara ahitana vehivavy sy lehilahy izay mitondra ireto moto ho hitantsika ihany izany rehefa avy eo maraparana moa zany ny karnaval mbola poson'izao mandeha avy ny moto ary mbola mety misy fongambany aoriana any ka dia rozao mbola nalazatsika rehetrarehetra zay andray anjara amin'ny karnaval na ohatra hoe anatrika ihany koa amin'ity karnaval ity afaka tonga ty daholo tsika rehetrarehetra Mahajanga dia mahafinaritra moa zany eto milamina ny fety ary dia ambiance tanteraka mihitsy eto amin'ny bord de la mer zany amin'izao fotoana izao tsara no manamarika fa efa nanomboka tamin'ny 9 maraina moa zany dia efa feno teto fen'olona teto amin'ity bord ity ary efa vonona ihany koa ny ekipa rehetrarehetra tao amin'ny TVM
zany ampita mivantana atsika tsirairay ny tokantrano any manerana nosy ihany koa izy ty satria na any Diego zany de fa afaka manaraka mivantana nyty lanonana lehibe androany ty na ny aviany toliara ihany koa misy aza ny SNS vorana tonga de mahafinaritra ny fetinareo any Mahajanga ozy lera namana ny toliara zay de zay moa zany fa de makasitraka atsika ohatra makasitraka ihany koa technicien amina eny avy de amizao fotoana izao mbola tsy farana ny posy ny aty antoerana aloha de mbola be da be ny olona ireo mpanomana mpikarakara ihany koa nyty komity mpikarakara ny carnaval ity de mbola nisany mandamina ireo posy ihany koa amizao fotoana izao ny laharany posy ataony lohany aloha zao de 7 sy 900 raha ny savoray nefa de eo amin'ny 500 eo ny ankizy ofrana ao amin'ny hôpital Manarapenitra midiky zany fa mbola lava de lava ny laharana fa iny efa hita manangasanga ihany koa ny laharany moto zay anao carnaval ihany koa iaraka amin'ny rehetra ireto mpitondra moto eto Mahajanga ireto mahafinaritra aloha raha ny fahitana azy aty antoerana tena mahafinaritra satria voalamina ihany koa ny olona nefa de olona be da be fa de nisy ny fandaminana moa mazava ho azy matoa tonga amizay hoe milamina izay ihany koa ny carnaval zay ho atao androany entina anatanterana ny lanonana fitokanana ny hôpitaly Manarapenitra amizao fotoana zao de hita eny ihany koa ireo fiara rehetra zay ahitana ireo manam-pahefana isan-tsokajiny avy eto amin'ny faritra ka de hiaraka amin'ny rehetra amin'izay carnaval izay ihany koa angamba izy ireny de omeko ny Patricia Andray Yara zay carnaval zay no mbola tsy mienga izy de teo amin'ny 1 kilometatra teo zany no nahatazamana ireo mpandray anjara de nanahoana ry izy raha nienga ho hitantsika eo aveo hoe teo amin'ny firy indray izy raha vao nienga fa teo taloha de mbola tsy tapitra ireo filaharany posy izay mandray anjara amin'ity carnaval ity posy izay mitondra ireo ankizy izay ifiraina amin'ity androany ity mbola tsy mihetsika ihany koa ireo moto BDB izay andray anjara anatin'izao na ny mpitatitra moa izany hoe ny coopérative dia mandray anjara ihany koa amin'ity carnaval ity eo ireo mpanao fanatanjahantena ny artiste mandray anjara ihany koa ao anatin'izany eto amin'ny bord de la mer indray dia eo ny rivodrivo-dranomasina izay anisan'ny toerana mahafinaritra raha teo mampiavaka ny Mahajanga raha teo ity bord de la mer ity manoloana ny banque centrale ny misy anay amin'izao fotoana izao tsara ihany koa mampafantatra atsika fa manomboka miakatra indray izay hafanana izay rehefa hatramin'ny marena somary nangatsitsika ihany nanana Jenny moa dia anisany mpanao gazety avy eto amin'ny TVM Mahajanga ya tena niakatra tokoa ny hafanana nefa nandeha izany aza de tsy mahasakana ny vahoaka ny Mahajanga sy ny faritry ny Beandriamantolo anatanteraka izao lanonana-dehibe ho tanterahana eto an-drenivohitra izao zany hafanana izany satria asehon'izy ireo avokoa asehondreo vahoaka ireo ihany koa ny hafanampony izy ireo fa zava-dehibe de zava-dehibe ho azy ireo ny fahazahoana izany fotodrafitrasa zay natsangana eto an-drenivohitra Iboeny izay mbola tazantsika any ihany koa ireo posy zany efa mifarapanana ny posy fa efa manomboka mahazo any ihany koa ireo fiara zay mitondra n'ireo manam-pahefana sy ireo fiara samihafa zay mitatitra ny vahoaka zay tsy afaka nandeha tongotra satria moa araka ny efa nanambarana anazy de na ny antitra na ny be antitra na ireo olona manana fahasembanana ara-batana de tonga manatanteraka sy manatevin-daharana amin'ity lanonana ity sy amin'izao carnaval izao ary hitatsika miangany avokoa ireo fiara zay mitondra ireo manam-pahefana tsy ny hoe avy eto an-toerana ihany fa ao avokoa ny manam-pahefana avy amin'ny faritra rehetra zany hoe rafitinina de ny olona rehetrarehetra manerana ny faritra Boeny Ray Manontolo ohatriny ireo faritra samihafa eto Madagasikara manatrika sy manatevin-daharana ny fety eto Boeny izao avokoa antenaina araka izany fa tena ao anatin'ny lanonana-dehibe ao anatin'ny hafalim-po satria hafaliana tokoa ny fahazoana fotodrafitrasa tahak'izany de ao anatin'izany iaina tanteraka izany avokoa ny vahoaka manontolo eto anatin'ny faritra Boeny indrindraindrindra ho an'ny eto an-drenivohitra Boeny manokana moa satria ny ety no anaterana izany fety izany sa ahoana namany
marina izay namana jeny fa ny zavatra tsara soritana eto ihany koa dia tsy misy ny fihavana hoe fihavany saranga zany amin'ity karnavalina ity satria na ny manam-pahefanana ihany koa ny olona tsotra. Ia, dia izay ngambania raha fa fotoana kely ngambania mialy ity karnavalina ity dia mitety ny tapitranana hita rehetra iny ary tsy farana raha tsy ery amin'ny hôpitaly iary.